tena mijano sahirana ny vahoaka malagasy amin'ny zava-misy amin'ny fotoana izao. Ao ireo voatery mivarotra ny fanahany mihitsy mba hanao ny zavatra tsy tokony fanao, ary amin'ny tanteraka izay ampanaoviny fitolana azy manoloana reny fifidianana hitantsika reny. Misy tamin'izy reny tena mivarotra ny fanahany mihitsy satria mafy loatra ny fanerena, ny fampitahorana. Hoy aminareo hoe tena tsy mendrika ty sazy amin'ny Malagasy na ny fiainana ara-politika, na ny fiainana ara-toekarena, na ny fiainana ara-tsosialy zao misy zao. Raha tsony zany dia maro Malagasy no nivarotra ny fanahany mba azahoana ilay raika-poka hoanina androany. Tena fanambanina sy famonina fanahy maha-olona mihitsy satria dia afaka namaty le safidy vahoaka izy, samy nanao an'izany izy. Raha misy ireo samy joro dia alefa amin'ireo mpitondra sy atao fitaovana ireo mpitandro filaminana mba hampirorolo ny vahoaka toy ireny miaramila sy zandary eraky ny tanàna Antananarivo reny, toy ireny ietsika sy fampiasan-kery tatsika tamin'ny filiara ireny sy tany amin'ny faritra sasany ka hatramin'ny kizy aby no lasa nijaly sy nahita fampitetry fireny. Erisetra sy fampirorona ny vahoaka. Zay no natonga hoe tena fa terrorisme d'État zava-misy eto Madagasikara. Tsisy atenan'ity. Tsy azo tena nefa izany. Satria firenena manana maizy azy Madagasikara, ary vonona ijoro sy sa ilaza ny marina. Ka dia eto sika antoko-timina miaraka eto. Ny firaisan-kina itsika sy fampatokisantsika no ahafahantsika mampiseho ny herintsika. Koa dia vonona aho mahatoky aho fa vonona koa ianareo ijora tamin'ny farany amin'izany. Ary voa Malagasy dia ho tonga anaraka atsika mba hanohitra izao didy-jadona miaka firenentsika izao. Koa mitodika amin'ny antoko-timina ianareo député, ianareo sénateur teo aloha, ianareo ministre teo aloha, ianareo rehetra kandidà nilatsaka be ny tanàna sy mpanolon-tsaina, ianareo mpitariky any antoko any amin'ny faritra, ny commune sy ny fokontany amin'ny afisy ny firaisan-kina rehetra. Raha misy ny disazisa madinika dia ampangiry aloha izany fa aoka isika rehetra samy ijoro anambara anapatra ny hery ahafahantsika manao izany tolona tsy maintsy ataontsika izany. Aoka isika ampitovy ny tanjona iray dia ny fanavotana ny firenena. Aoka isika mba ampitovy feo ka tsy eketsika ny visin'ny seny. Tsisy ilatsika no intsony afaka tsy eketsika ny fifidianana feno osoka sy feno fampian-dalàna iny. Avoaya ny namanay zay nogadrainareo tsy amborariny. Sy naolita sasany nazon'ampotra tsisy ambony akory. Ary tena fampisorana fampirorona sy fampitahorana antsika zay ante tokony ijorotsika, tokony ho sa izika fa tsisy firenena androso amin'ny be ny tanàna fidina da vita tamin'ny alabaka. Dia tsy akasitrahany mpiarabelona amin'ny akory. Noho izany ny mpikambana ato amin'ny antoko Madagasikara dia miandry anao, miandry antsika ny firenena. Raisiny ndraiky dia ny sahiny mijoro hanohitra ny fampian-dalàna sy ny fanodonana safidim-bahoaka. Aoka isika mba hamelona indray ny fanantenana fa tsy maintsy misy faran'io. Koa aza matao nareo minofotsiny ihany. Tsy tokony ho kivy isika amin'izany rehetra ny tranga. Ary tokony tsy atahotra isika
satria manampina ny asantsika amin'Andriamanitra. Tsy afaka hijery fotsiny hoe aminareo zava-misy eto amin'ny firenena isika, na dia mafy aza ny tolona ho atao mba hanavitantsika amin'ny malagasy. Ry vahoaka malagasy fantako, hitako, ary tsara koa ny fijaliana sy ny fahantana mahazo anareo, mahazo antsika. Fantako fa maro aminareo no kivy ary efa very fanambola velony amin'ny fitediavana izay hoanina androany. Tsy vita zany fa na ny fotoana izay kely anananareo iray azy dia ny zo aniovanareo safidy malalaka no nanaova ny mitondra kajikajy baloto mba hijanona izy ireo mandrakizay amin'ny fitondrana. Tsisy fitondrana mandrakizay zany. Hoy aminareo hoe fotoana izao ahafahantsika rehetra mijoro mampiseho mahisika atsika ny antoko lehibe atsika, ary mampiseho koa zany hoe fanakinantsika ny asantsika amin'Andriamanitra zany, ary ny asehontsika hoe mandeha amin'ny lalana fahamarinantsika, ary kiasaka mandrakarivo azy iasoa mpiara-belona amintsika. Tsy azo ekena intsony zany fanososely ny zo fototra ananantsika zany, ka mitsangana mba tsy hanaiky ataony mpitondra fitaovana intsony isika. Eka mety taona vaovao 2024 ity ho taona ny fahasahina mba anoelona sy hanefana ny adidy mba hidivatsika mijadona izay misy eto amin'ny firenentsika. Ka mametraka atsika amin'ny fiainana tsy rariny sy fahotana mangitsokitsoka. Sahino joro, sahino rahina, fa ombatsika mandrakariva Andriamanitra. Sy manamafy ny fatahorana n'Andriamanitra isika sy ny fisaorana azy. Ka mikely zay rentsika teo dia milaza hoe andeha isika hijoro, ametraka ny fahamarinana, ametraka ny fatahorana n'Andriamanitra andrasa rehetra atao, ary anampina tanteraka amin'Andriamanitra ny fikasantsika rehetra, fa izy no mitsinjo ny firenentsika sy ny fiainantsika tsirairay avy. Koa amin'izao taona vaovao izao 2024 dia faly aho, ary tena faly miaraka aminareo eto izay menakavy kely reto. Ny fatomavanareo mafy toy izao dia manambara fa misy tokoa ny fiarahantsika, fifampatokisana ary ny fifandraisana amintsika samitsika. Koa dia adiditsika ny mizava sy mitondra izay teny zay hoe manomboka masoandro androany amin'ity volana 2024 ity dia antony ampierintsika fa tena atahotra sy soatan'Andriamanitra tsika, ary anankina ny asa mandalaza ataontsika aminy. Fa ny fatahoran'Andriamanitra ny voarom-pahelena, fa dia engany ny fanamasina ho amintsika tsirairay avy, mba hananatsika an'izany fahatokisana sy hananatsika an'izany fahatamperana isika pony zany. Amin'izao taona vaovao zao hoe aminareo dia faly tokoa izay menakavy reto, solotena ihany koa izahay fianakavinay. Amin'ny fahatokavanareo tsy manadino ny fifandraisantsika sy ny adidy anareo, fa dia tonga mionetsika ary fampandraisa ady fa misy ireo fanomezana entinareo akina olona tsika. Dia isaorana be da be dia mino koa zany satria izay ihany koa dia faly iaravanareo samy taty taona vaovao 2024 ity hitondra soa sy fanambinana ho antsika rehetra ny fotoana ity amin'ny fitintsika amin'Andriamanitra mandrakariva ny asa mandraikitra zay hitanterahantsika. Koa aza matahotra nareo mino fotsiny any fa tena hijoro amin'ny fahamarinana isika, atahotra azy isika ary indrindra ampiseho fitiavana amin'ny navatsika isika.
aza mbola hoe aloha teneny fotsiny dia vorona sianareka nataoko tamin'ny farany taona teo dia taona tena sarotra ho an'ny voaka malagasy iny taona 2024 ary mbola ho mafy loha izany azy ty taona viavitsika ity ho mainka dia mafy ny fiainana ary tsy maintsy hiatrentsika miaraka zany tena miaina ao anatin'ny krizy maro sosona isika ankehitriny ara-toekarena ara-tsosialy ara-politika amin'izao fotoana zao maro ny malagasy tsy mahita hankohanina intelo isan'andro intsony fa zara raha mahita sakafo indray mandeha isan'andro amin'izay azy mbola sakafo tsy zarazara no hita tena efa tsy rano intsony zao zava-misy eto amin'ny firenentsika izao tena tsy sahada tsy mendrika ny vaoaka malagasy zao araka ny tolotezay mbola zatao tamin'ny Andriamanitra atsika isika sainge isika tsy nitandrina tsy natahotra azy fa nitehitra tamin'ny herin'ny olona nino olona natoky olona amin'ny politika lehibe ny atao politika ty manefa dia miandry atsika ny firenena ka tsy maintsy maray andraiky fa isika anariny zany firenena mpitehany sasany zany noho izany dia mitaky firaisan-kina sy fampatokisana eo amintsika samy sika mpikambana aloha ato anatin'ny tokotiko Madagasikara midika zany fa tsy maintsy miara-mitolona amin'ireo antoko hafa isika vonona toko ary fikambanana samy hafa mba hahafahantsika miaraka sy andresy zao fahasahiranana misy eto amin'ny firenentsika zao miara-nahita ireny fampianarana sy anabato tamin'ny fifidianana be ny tanàna ireny isika zay nataontsika tamin'ny volana desambra iny aveliko indray fa tsisy intsony zany fifamiliasa mpitondrana izany eto Madagasikara fa fanjakana no dikijanona no kasaina apetraka eto ka saritsary mpifidianana no natao teo tsy misy ilana ny siny tsy misy ilana ny siny intsony satria dia hita baribary fa fitaovana napetraka ny fitondrana io mba ametrahany izany fanjakana tsy refesy mandidy zany tsy mahaleo tena seny olona tsy manana maizy azy personalité na ny fanapakevitra na ny ndraiky raraisina ny mitondro efa niteny aho ary mbola ho aveliko indray efa niteny daholo ireo société civile rehetra ary transport finansiamasana azy dia niteny ary nitony any antoko politika rehetra ny mpiara-monina amiko rehetra sy ireo mahasovom-pirenena miasa ato amintsika ary malagasy mba tsy anaika iny fifidianana atao farany teo iny porofo mazava izao fa tsy isika irery zay zay nandray anjara tamin'iny fifidianana iny no niteny fa tena nisy resaka tsy kombakomba iny fifidianana iny ary ny indrindra ny fampiangalana tsy fakobanany fikiraky rana le voka-pifidianana alabaty miara-nahita daholo zany rehetra fa tsy izy iny atena tsy izy tsy hitondratsika amin'ny fanimpiasa tondrana ho io mbola veliko any zay ireo rehetra ireo dia midiky fa tsy misy intsony ny fijerena ny tombotsoa voaka malagasy fa na ny safidiny aza dia natao tsinitsiny ary mitsakitsana amin'ny nitsakitsana zao fitondrano zao firenena efa gisitra sy manitra indrindra amin'ny firenena rehetra Madagasikara kanefa mbola tsy ampy an'ireo mpitondra ihany ny efa mahazo ny malagasy
Famola nalainy iray le mbo azokely teo am-pelantanany dia ny fifidianana malaka sy izay jomba nanana. Ka hoy amin'ireo mpitiavana tamin'ity Madagasikara, izay misolo-tena ireo mpitiavana miaraka amintsika sy ireo antoko politika hafa tsy anaiky velively. Ny voka fifidianana no ahitatsika fa anana fahasahina isika ary tena metraka koa ny fampisatsika amin'Andriamanitra. Fa na iny kidona na iny hiantra, tsy anaiky isika.